Onolotra ny rahaba tompoko asaka ivangony kokoa any amin'ny fatra avaratra andrefana sy nilana andrefana Madagasikara iny ny oram-baratra ato anatin'ny 3 andro avy mety ho tafiditra ao anatin'izay ihany koa moa ny fatra sasany ho an'ny afovoantany indrindra ho an'ny fatra Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Etsekilan'izay dia misongadina ny fiakarany mari-panambony indrindra any amin'ny atitany ny fatry Menabe sy Atsimo andrefana torak'izay ihany koa moa ny ilany andrefana ny fatry Sofia. Manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 7 degré ny mari-panambony indrindra amin'ireo toerana ireo. Ireto misy torohevitra vitsivitsy avy etỳ amin'ny meteo Madagasikara rehefa mafana izay andro izay. Aza dino misotro rano matetika, eo ihany koa aza miranty ela loatra amin'ny masoandro ary tsinjovy manokana ireo zaza madinika, ny zokiolona, ireo olona manana fahasembanana ary indrindra ireo izay marefo ara-pahasalamana mikasika izay fiakaran'ny mari-pana izay. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Andrahoana mety arahana orana malefaka ny vao maraina ny any amin'ny manodidina maro antsetra ny morotsiraka ny fatra Nalanjorofo torak'izay ihany koa morotsiraka ny fatra Sofia sy Boeny. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny afovoantany sy ny fatra avaratra andrefana. Ny fatra hafa indrindra ny tapany atsimo Madagasikara dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azoram-baratra ny manodidina ny Samborano sy ny morotsiraka ny fatra Sofia. Torak'izay ihany koa azorana tandrifindrahona mety rahankotroka indraindray ny any amin'ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra ary ny ilany andrefana ny fatra Analamanga. Ny fatra hafa dia ifandimby ao ndrahona sy masoandro. Raha ny vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 2 degré zao an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 3 degré eo amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manangy hatramin'ny 5 hatramin'ny 3 degré mihitsy ny mari-panambony indrindra any amin'ny fatra Sofia, Betsiboka, Menabe ary Atsimo andrefana. Amin'vinany toetry ny andro ny talata kosa indray dia ho hita taratra eny ihany ny oram-baratra any amin'ny fatra avaratra andrefana sy ho an'ny afovoantany iray manontolo ary mihitatra hatrany amin'ny atitany ny fatry Melaky sy Menabe. Ny fatra hafa dia andrahoana mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 15 hatramin'ny 3 degré eo an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 3 degré eo amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 4 degré na 5 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Manangy eo amin'ny 30 na 7 degré mari-panambony indrindra any amin'ny fatra Atsimo andrefana, ny atitany ny fatra Menabe, torak'izay ihany koa ny any Boeny, Betsiboka ary ny fatra Sofia. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro ny alarobia ary izay dia saika mbola azorana hatrany ny akamarony ny fatra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'ny fatra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Morotsiraka atsinanana sy ny tapany atsimo nosy kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Vinany maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 17 hatramin'ny 3 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 3 degré mo amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana, 3 hatramin'ny 7 degré mari-panambony indrindra aty amin'ny fatra Atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any Betsiboka sy ny fatry Sofia. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.